Ambola anatin'izay baolina kitra izay ihany dia nanomboka ny fifaninany ihany koa ny eo amin'ny Ligue 2 nanomboka omaly asabotsy io ka isan'ny fanadihadiana arahantsika amin'ny ity hariva ity ny fihaonan'ny 4FA sy ny Jetmada io ihany koa ny Fossa Junior sy ny Jupiter izany. Io fanadihadiana io no entintsika anokafana ny tompilalaovana ho an'ny Ligue 2 izay. Vokatra anisan'ny songadina indrindra tamin'ny andro voalohan'ny fiadinan'ny tompon-dakana Analamanga taranja baolina kitra sokajy Ligue 2 nanamotsana ny ekipan'ny Fossa Junior FC ireto miakanjo manga misary reto tamin'ny sara 1/8 ny ekipan'ny Jupiter. Nanatombo tamin'ny lafiny rehetra ny Fossa Junior tamin'ity lalao ity noho ny fananan'ireo mpilalao efa zahatrady izay nisitaka tao amin'ny tanà formation sy avy any amin'ny ekipa voalohany any Mahajanga. Nanarak'izay dia resin'ny 4FA ireto miakanjo mena reto tamin'ny tokana ray ny ohatra ny ekipan'ny AS Jetmada tetsy amin'ny kianja Mahamasina ihany. Torak'izany ihany koa tany amin'ny kianjana Larbi dia tamin'io elanela isa tokana io no nivoahan'ny ekipan'ny FC Vivao Pandresy nanoloana ny ekipan'ny AS Saint-Michel ary farany dia lavon'ny disciple tamin'ny sarono ray ny ekipan'ny 3FA. Saivina moa fa ekipa 4-12 no zaraina vondrona roa ahitana ekipa 7 avy no nifanitsana tamin'ity fifananana ho an'ny sokajy Ligue 2 ity. Tamin'ity andro voalohany ity dia saika ireo ekipa tao amin'ny vondrona avokoa no niakatra kianja. Andrasana arak'izany ny fiakaran'ireo ekipa ao amin'ny vondrona B kianja amin'ny herinandro manaraka.